Zany le resaka tsikapandroany za zany isan'andro de mitifitra aleo hoe resaka teny ofisialy am'izay manjary lasa manahirana satria za isan'andro efa mitifitra asa raha nisy nahatadidy an'le adala teny Talatamaty iny raha mbola eny Rahabizo zao. Rahabizo adala. Izy moa tsy adala fa Rahabizo fa ny olona de fa hoe adala Rahabizo kely. Eny Belera le ry mipetraka indraindray. De le ry rehefa vao hitan'le ry alahy de fa tofirin'le ry. De me le ry. Kopatanana be le sy Rahabizo, bon sang c'est là. Yes, je t'adore, bisous, je t'aime. Tu es mignon. Comme fou, tu es mignon. Un fou mignon. Mais les vrais fous, ce sont ceux qui t'ennuient, quoi. Ouais, mais c'est la société. Mais moi, je t'aime, bisous. Kupatana, big respect. Un bisou à Talatamaty. Bel Air. Ka za isan'andro mitifitra foana ny kristianina sy ny kristianisme. Androany de hitifitra ny salamo. Tsy ny salamo hoe salamo. Fa ny zalahy namana salamo. Kritika le izy amy samy mpirahalahy mila mifampikritika. Tsy mifampiatsara velatsia. Tsy mijery arina tava. De kritika pozitiva ho an'ny namana ralahy kristianina, namana ralahy sunnita, namana ralahy shiita. Kritika pozitiva avy aty aminay. Avy aty aminay namana koranista. Sadisy que sadisa, hein? Koranista. Kiana magnano salamo zany ty 10 minutes zay ny introduction de aleo alefatsika am'izay le izy manjary taraiky be za koa mitotsana be fa tsy haiko hoe karakory. Za zany de zao fotsiny le ina moa zany le tiako kozina zany de zany. Diso sahady le fivavahana islam, ny fivavahana farany toy amin'ny baiboly farany ary de tena baiboly tiako teneny hoe soratra masina tena soratra masina. Taorianany boky nentin'ny Jesosy Kristy zanaky Maria Isa ibn Mariam zany hoe ohatr' zao ny fandehan'le boky ny Torah nentin'ny Moïse, Mosesy, Mosa. Ny evanjely, filazantsara, Injil nentin'ny mpaminany Isa ibn Mariam, alias Jesosy Kristy.
zanaky Maria. De rehefa vita reo de nidina am'izay ny testameta farany nentin'ny mpaminany Mohamado alias Mahome. Zay mifampitohy am'ireo boky taloha. Manamafy ary manamarina an'ireo boky talohany. Fa en fait izy miboky farany mise à jour farany amin'izao androtsika zao, ary amin'ny andro rehetrarehetra mandrapatapitry zao tontolo zao, amin'ny andro farany, amin'ny farahandro. De ny Alkoranina ny tenin-Janahary ny lanitra sy ny tany, kabarin-Janahary ny lanitra sy ny tany ho an'izao tontolo zao, tsy ho an'ny Arabo rery, tsy ho an'ny Jiosy rery, tsy ho an'ny Vazaha rery, tsy ho an'ny Gasy rery, tsy ho an'ny Sinoa rery, tsy ho an'ny Karana rery, tsy ho an'ny Afrikanina rery, fa ho an'izao tontolo zao, kabarin-Janahary farany, fiantsoana farany, fiantsoana farany ho an'ny olombelona. Antso farany le izy satria le izy efa fantatry ny olombelona ny fisian'ny Zanahary, fa izy tsy mivaky latety. De Zanahary en tant que mpamindrafo sy mpamela heloka ary tapipahaizana de manao antso farany ohatran'ireny bus ho an'izay aminy. Antso farany bus ho an'izay amina ho an'izay andeha. Alkoranina zay zavatra zay. Alkoranina. Ny Islam. Safi zay no lazaiko hoe za tsy mitomany io Jiosy, tsy mitomany ho Arabo, tsy mitomany ho Karana, tsy mitomany ho etc. Les autres races quoi. Les Comoriens, tout ça. Tsy mitomany ho reny ko raha hoe Islam. Fa ny Alkoranina, ny message prophétique mety aminakay. Ka izay ny zaraiko amin'ny malagasy havako. Le tenin'ny soratra masina, le Alkoranina miresaka aminao. Ny Islam tompoko, ny Islam tsy hoe sekta kely hoe za tsy manambany an'le fiangonana Zandriny, rahalahy isany rahalahy fiangonana Zandriny isany tsy manambany anareo ny tenanay, fa kosa milaza fa ny Islam de toy amin'ny Baiboly, boky ngeda be 114 chapitre, zay lazaina fa 114 soraty, ka tsy haiko lahy raha teny Arabo le izy sa teny Malagasy. Fa soraty ny filaza azy 114 soraty, soraty 1, soraty 2, soraty 3, soraty 9, 114 soraty. Fa le soraty ve teny gasy sa teny Arabo? Ka zay le mahatonga anahy miteny, za ndraiky tsy mino histoire, za ndraiky tsy mino histoire versitaire reo zako, versitaire vazaha reo zay namonanao ny l'histoire est falsifiée. Toute l'histoire est falsifiée, bien sûr, monsieur, bien sûr. Toute l'histoire. Donc, je ne crois pas que ce sont les Arabes qui nous ont appris la religion. Moi, je crois que c'est nous qui avons appris la religion aux Arabes, aux Juifs, et que le Tan Canaan, c'est Madagascar. Et les tribus d'Israël, c'est les tribus de Malagasy. Voilà ce que je crois. Et on a quand même le droit de croire en ce qu'on veut, quoi. Dans ce monde, n'est-ce pas? Les théories qu'on veut.
Ty ohatran'izay le resaka ohatran'izay le resaka ohatran'izay. Oatra milaiko isa le ato anatin'ity zavatra ty raha ty ohatry mbo hoe masaka hafahafa le izy zany. De ahoana am'izay moa zany le hafatra ty eo. Zay ny Islam zay. Ny Islam de manana boky ivotorana. De eo am'izay le mampimebe am'le revo satria rehefa mamaky ny Alikoranina ianao de exactement ohatry ny mamaky amin'ny Baiboly ihany ianao. Za aloha rehefa avy eo hanao surprise kely ihany aloha rehefa avy eo. Rehefa mamaky Alikoranina ianao ohatry ny mamaky Baiboly ka mahagaga hoe mino ny Baiboly ianao rehefa mamaky Salamo, rehefa mamaky Jeremia, rehefa mamaky Exodosy, rehefa mamaky Genezy, rehefa mamaky Nomery, rehefa mamaky Ecclésiastika, rehefa mamaky iza daholo, Ezekiel, rehefa mamaky an'i Elia, rehefa mamaky an'i Davida, rehefa mamaky an'i Salomona, rehefa mamaky an'i Jesoa, rehefa mamaky an'i de mino ianao. De ohatriny ihany nefa le exactement scientifiquement parlant, historiquement parlant, théologiquement parlant, philosophiquement parlant, littérairement parlant, de exactement tsy hoe bokibokina mialatsiny seksiky takely tery amin'ny sisin'ny foroporonina natao petatoko tery. De mba vakio fotsiny le boky de noho ny amaminy, andrano ny amaminy Alara efa helinao ny amaminy Jehova. Fa tsy Alà ihany ny Jehova ary Jehova ihany ny Alà. Zay le hoe kiotozafy ihany ny Lexus de Lexus ihany ny Alexis ihany ny kiotozafy de kiotozafy ihany ny Alexis. Jehova ihany ny Alà ary Alà ihany ny Jehova. Da asakasakaoka. Ianao ve mino an'i Jehova nefa tsy mino an'i Alà de zay zay le problème zay. Ary zay le problème zay le pirofo mahafaiky anao. Sy mahafaiky an'le fivavahanao, fanatika ianao. Zaka ny teny hoe za jios sa za arabo tifiriko eto daholo aho zany rehetrarehetra zany satria ozy izy ty zoko be raha tsy maharahara hono zoko be Pasteur Luther King, Martin hoe tsy mila basy amina milliard de dollars drone tsy haiko inona armée raha hoe hiady fa miteny fotsiny de afaka miady. Za zao miteny de miady ahako fa ady madio ny ataoko fa tsary ady hoe ady nandrongo lahy na ady na ohatr'izay. De ny ady firiko daholo zany hoe tifiriko daholo ny zany tifiriko daholo. Rasy aloha fa mihetsika indray ny demoniaka ato ambany ato raha olona le aza onary inona ary ty aza. C'est qui les coupe les paroles, la coupe les vies, messieurs? C'est ça les proverbes malagasy. Et les coupe les paroles, la coupe les vies. Ianao le izy. Dia. Taizitsika teo. Ny Coran de Baiboly ihany. Tena, za aloha tena, zay mampino ahy. Je mets la main au feu. Fa je témoigne que le Coran est de la race de la Bible, si ce n'est le vrai Bible. Que tout le monde, que chaque... Ty fiainany ty ry zareo hivoatra, za tena maminany, za zany tena mpaminany. Aleo avoaka 20 minutes zay avoakako am'izay le surprise am'le androany zany le izy. Azonao surprise. Satria za ihany ty fa sao de verina fa zao zany le surprise raha ona zao le surprise. Azonao hoe reo avoakako kely aloha na mangitsy ary aho zany nda lasa ohatriny tsy malana fomba ahako misitrisitrika be ao anatin'le lamba. De ohatran'izay le fandehan'le tantara. Soloy ikisaka kely am'izay no manjary lasa maizina be. Zao. Ohatr'izay le fandehan'le tantara raha ona.
Za zany tena manantena ary mino fa ny malagasy ho mino. Mino any Zanaharin'ny lanitra sy ny tany ny malagasy. De diso iara mba hiteny amin'ny malagasy hoe tsy tenenao akamy e. Za zany tsy hanao resaka solennel be hoe za mpitory teny be na hoe pastera be na hoe mopera be ahy. Fa za bandy tena mba mizara fotsiny ny tena atao hoe fambolena. Zany hoe culture. Somary amboaritsika kely any de ato aoriana fa datany Sanatria, datany ohatran'ny datany hoe da sary misy tena fanazarana reo mihitsy ato Tagnahavo da reo mba takotakonana ihany ny aina. Reo mba takotakonana ihany ny aina Sarahoana. Sa viaha hoana vata. Zay le izy, zay hay mba hafahafa. Iasany. Ka ny Alikoranina de baiboly. Baiboly vaovao. Zay le tena vaovao mahafaly zay fa sa hoe inona koa. Ny vaovao mahafaly de misy baiboly vaovao miainga avy any. Karaha tianao kapitalizena le finoana malagasy. Finoana olombelona io. Satria anao mino hoa ka kapitalizeo le finoanao fa aza vela ho maty momoka fotsiny ao. Maty momoka. Fa kapitalizeo. De za hanampy anao amin'ny culture kely zaraiko aminao. Raha tianao le culture, ikapitalize ny finoanao malagasy. Satria za zay ny asako. Zay ny fandresiny, zay ny certitude-ko, fandresen-dahatrako, resy lahatra amin'izay de diso ve raha mba hizara aminao an'le izy. De zay le koziko hoe mitatra be le izy, lasa midotsana be moa zany. Fa zay le kozy hoe kritika pozitiva ny eto, fa tsy kritika fankahalana na kritika be fahatany. Za zany tsy mino hoe le sunnisme na le chiisme ny atao hoe islam. Za tsy miditra moské. De mahagaga anahy voasoratra tao anatin'le Coran Sahada le zavatra efa zany hoe tamin'ny andron'ny mpaminany Mahome zany. Aleo ataoko hoe Mahome amin'izay mba moramora ny mihaino azy. Tamin'ny andron'ny mpaminany Mahome de efa nisy sahady ny sekta, efa nisy sahady ny fizarazarana, efa nisy sahady ny schisme. Tamin'ny fahaveloman'ny mpaminany ary de efa nisy sahady ny schisme teo amin'ny communauté. Fa tsy hoe vao zao akory vao nisy le schisme. Toute façon misy foana ny schisme. Zay zany mahatonga ana miteny hoe ny Coran ihany ny vrai religion eto ambony tany. Ny Alikoranina. Izay voasoratra ao anatin'ny Alikoranina ny vrai religion eto ambony tany. Zay maha-koranista ny tenanay. Fa raha mbola tsy tonga amin'ny Alikoranina de tsy mbola tsisy. Mbola tsisy. Ohatra fotsiny zao la Meka. Za zao tsy nitodika any amin'ny la Meka intsony rehefa manao soaraty. Rehefa manao vavaka. Satria na la Meka ary ankehitriny, zany hoe matoa ny Islam ny fivavahana farany.
dia ny lameka no tokony hoe 10 farany, ny zanahary ny lanitra sy ny tany. Dia nefa za sur et certain fa na le lameka ary efa tsy lameka intsony, efa faiky koa le lameka. Miala tsiny zay le lazaiko hoe miala tsiny, miala fondro. Raha ohatra tsy mety aminao ilay resaka eto dia aza mieno ianao, fa zay le combat eto zay. Combat amin'ny tena religion diso rehetrarehetra neto. Lameka amiko faiky, faiky tena faiky. Za tsy mitodika ana lameka intsony. Anjaranareo no mikaroka amin'ny momba an'izay zavatra izay fa zay fotsiny le izy. Ny Islam ny fivavahana farany, ny lameka ny 10 farany. Fa ny lameka raha faiky dia za tsy mitodika. Pour vous dire, oui, la religion en 2026 est encore extrêmement floue et extrêmement mystérieuse. Fa tsy par cœur ohatran'le tianao lazaina hoe sy araka le eritreretinao. Premièrement, lameka efa misy an'le atao hoe pierre noire. Sunnite zany, sunnite. C'est un temple sunnite, c'est pas un temple de l'islam, c'est un temple sunnite, puisqu'il y a le pierre noire. Or, la pierre noire n'est nullement citée, ne serait-ce qu'une seule fois dans le Coran. Pas nulle trace de la pierre noire dans le Coran. Nulle trace. Alors pourquoi on embrasse la pierre noire là-bas? De toute façon, quelle est la pierre noire? Indisy anankiray zay. Ilazaiko anareo hoe tsy efa taraiky io. Indisy faharoa. Maninona ny zoma mivavaka, ny musulman eran-tany mitodika any lameka. Mitsotra be ny valy, mitsotra be. Ny zoma andron'ny iza tsy andron'ny Vénus. Andron'ny Vénus ny zoma. Izy Vénus. Anjaranao indray mandinika ho izy indray Vénus. Dia iza le tomponao an lameka ankehitriny? Pour vous dire, mes amis, pour vous dire que la religion reste à inventer. Puisque moi je dis que toutes les religions sont bourbes. Inextricablement dans les chaos et dans les néants, et que dans ce monde, en 2026, il n'y a aucune religion vraie, sauf exception, quelques coranistes dans le monde. Je dis bien dans le monde, quelques coranistes dans le monde. Voilà. Tsara aminao zay, tsy tsara, tsy mety aminao zay dia aza raisina fotsiny. Fa mety misy olona mba tia alalan'izay eto ambony tany eto, dia tia amin'izay ara le kozy. Kozin'ny alikoranina ity.
zay mitovy amin'ny baiboly exactement. Zay le zavatra tiako zaraina amin'ny malagasy hoe misy hoa teny ho amin'ny malagasy. Tena tsy hoe manao an'izao akory. Oui. Fa tena sérieusement parlant, misy boky Zanahary lanitra sy ny tany ho amin'ny malagasy raha mino izy. Raha mino izy. Raha tsy mino izy de tant pis ho azy. Raha mino izy de ty zaraiko ty. Eritrereto indice kely. Iny tsy indice fa patiny io isika malagasy zay. Ceux qui ont pris une mosquée par nuisance, impiété, schisme entre les croyants et piège sont certes ceux qui ont fait la guerre à Allah et à son apôtre antérieurement et jurent certes, nous n'avons voulu que la très belle récompense. Allah est témoin en vérité qu'ils sont certes des menteurs. Ne te tiens pas en cette mosquée. Une mosquée fondée sur la piété dès le premier jour est certes plus digne que tu t'y tiennes. En celles-ci sont des hommes qui aiment à se purifier. Or, Allah aime ceux qui se purifient. Averiko fanondroana. Ceux qui ont pris une mosquée par nuisance, impiété, schisme entre les croyants et piège sont certes ceux qui ont fait la guerre à Allah et à son apôtre antérieurement, et jurent certes, nous n'avons voulu que la très belle. Allah est témoin en vérité qu'ils sont certes des menteurs. Ne te tiens pas en cette mosquée. Une mosquée fondée sur la piété dès le premier jour est certes plus digne que tu t'y tiennes. En celles-ci sont des hommes qui aiment à se purifier. Or, Allah aime ceux qui se purifient. Mosquée zany natao se purifiena amin'ny mosquée. Ary ny mpaminany mihitsy ve no mitenen'ny Allah eto. Hoe aza mijoro amin'io mosquée io izy fa mosquée fake io. Ary en fin de compte, mosquée iady amin'ny Allah sy ny mpaminany io mosquée mitsangana io. Za sûr et certain fa mosquée rehetrarehetra eto ambony tany ohatr'izay daholo hatramin'ny lameka. Hitanareo le izy. Tena mialatsiny fa ary critique positive zany fa tsy hoe maniratsira fotsiny be fahatany ny tenanay akory. Mpaminany mihitsy ve no lazainy eto hoe ne te tiens pas en cette mosquée. Mahomet en personne ny tenen'ny Allah eto à travers ny faminaniana ny anjely Gabriel. De anjaranareo mieritreritra. De toute façon, tena vrai mosquée de ny Coran zay. Amiko ny ady zay. Ny vrai mosquée de ny Coran. Tsisy ankoatran'izay boky. Boky ny mosquée fa tsy rindrina efatra. Za zany maminany amin'izao andro ny azo ao maminany. Fa zany koziko zany ny hafaran'ity zao tontolo zao ty. Na ho ringana tanteraky ty. Na mitondra makany amin'izany koziko zany ty zao tontolo zao ty. Tiako tenenina hoe mitondra any amin'ny Coran. Ty zao tontolo zao ty. Satria ho ravo ty raha tsy tondra. Amin'izao mantsy izy mbola mitondra any amin'ny Occident izy zao. Mitondra any amin'ny science izy zao. Mbola mitady izy, mikaroka. Mikaroka le IA olombelona. Amoaka ny solution ho an'ny olombelona. Lova mihetsika le aretin'aty atao rinato. Ary na hoe na haingana de ho kobiny IA amin'izay ny vérité de zay koziko zay io Coran io vérité. Farany afaka anavitra ny humanité
raha mba misaina kely ray segondra ny humanité, ohatr'izay le patiny kely nasehoko anareo teo, eno inge le izy de zany ve ozy izy anareo de tsy ça vous rappelle pas quelque chose, ce genre de tena, ce genre de littérature, hein? Ceux qui ont pris une mosquée par nuisance, impiété, schisme entre les croyants et piège sont certes ceux qui ont fait la guerre à Allah et à son apôtre antérieurement, et jurent certes, nous n'avons voulu que la très belle récompense. Allah est témoin en vérité qu'ils sont certes des menteurs. Ne te tiens pas en cette mosquée. Une mosquée fondée sur la piété dès le premier jour est certes plus digne que tu t'y tiennes. En celles-ci sont des hommes qui aiment à se purifier. Or, Allah aime ceux qui se purifient. Ça vous rappelle pas quelque chose, ce genre de phrase, de phrasé, ce genre de littérature, ça vous rappelle pas quelque chose? Mais moi, je vous dis, et je mets ma tête à couper dessus, que le monde tend vers le Coran, inexorablement, où le monde disparaît, où il tend vers le Coran, et un jour, hoavy ny fotoana, iova daholo ny zavatra eto ambony tany eto. Tsy any amin'ny resaka molécule sy ny biologie sy ny génétique sy ny zavatra ohatr'izany intsony ny itodian'ny science, fa any amin'ny texte sacré sy any amin'ny mystère ny magie ny resaka, le magie ake mahagaga any izy. Le magie zany tsy mbola ekely le science ihany hatramin'izao, zany ake mahavendrana an'le science. Tena sérieusement, moi je dis vendrana ny science saraka. Fahalela tsy fahalela bainina, vendrana ny science moderne. Io IA tompon'lahy io, université tompon'lahy io, io bac tompon'lahy io, io diplôme tompon'lahy io, ozy izy zahay. Fuck la science moderne, fuck les universités, et fuck et refuck la civilisation moderne, point barre, au nom d'Allah et au nom du Coran, ny tenenanay an'izany. Fa mitondra inexorablement any amin'ny Coran zao tontolo zao na ho rava. Zany ny faminaninay tonton zany ny faminaninay tonton, fa tsy hoe ho président afaka arevolana na afaka ny 2013. Aleo tsy anao aleoko manao tsy zao nataoko teo. Tsy teny anao mihitsy hoe lasa président 2013 de tonga ny 2013 niova ndray le faminanina mijazoro kely aloha fa alefaso ihany aloha le fahafolo-karena. Zanga mila fahafolo-karena aminao sa mila zanga ny teny anao hoe ny ahy eto culture ny zarako eto fambolena. Zay ny ataoko eto mamboly ahako satria za mpamboly. Fa tsy mizara culture zany, mizara fambolena, mizara poivron, etc. Inona, betravy, anana, concombre. Karaha mety aminao le izy de fa mba rehefa tsisy atao iny ianao de mba eno ihany aloatra le mieno radio reny ianao, fa sao de mba tsy aleonao mba mieno azy zay tsy mieno ninina. Ohatra de ohatr'izay fotsiny le zavatra ataoko eto, za tsy teny anao mihitsy hoe deo hivavaka ty amiko na tsy afaka hiantoka anao mihitsy. Zany miantoka anao, ianao miantoka ny tena ianao de toute façon zany rehetrarehetra teneniko zany tompoko efa fantatrao daholo zany. Za manao rappel fotsiny satria zay ny adalako. Tsisy atao akoatr'izay eto ambony tany eto. Au fait, ka zaiko tsy aleo hoe mamorona asa zay mangataka asa. De mamorona asa ny tenanay, de zao le asa mba miforonon'ny tenanay. De asa alana mety aminareo na tsy mety aminareo, le concombre kely mba velarinay eto. Fa mitondra inexorablement any amin'ny Coran zao tontolo zao, pour vous dire hoe tena moi je dis civilisation de merde, une civilisation am'izao, c'est de la vraie pure connerie
ekeko hoe teknika lafin'ny teknika là mandroso efa sy à quoi sert la technique s'il n'y a pas des vrais hommes qui vont le manipuler, le contrôler, le présider, hein? C'est n'importe quoi ça. La technique, moi j'emmerde la technique, moi je suis un philosophe, oui, peut-être un idéologue. Je sais pas la définition de tous ces conneries, mais pour vous dire que moi j'emmerde les techniques et les sciences parce que on peut toujours faire la technique si on veut. Mais la technique sans la philosophie, sans l'idée, c'est n'importe quoi. C'est comme un corps sans âme. C'est comme un homme sans Dieu, sans vrai Dieu. C'est rien du tout. Et du toc. Mahomet en personne no nitenenin'ny Zanahary tamin'ny andro ny hoe aza mijoro amin'io moské io aloha fa moské efa tsara izy tsony io. Zay le resaka moské zay. Pirofo. Resin'ny kristianina ny salamo. Resin'ny occident salamo. C'est zavatra inconcevable, mathématiquement. Raha tena Zanaharin'ny lanitra sy ny tany tokotra ny eo ambadiky ny salamo sy ny zavatra mpianatena eo anatin'ny alikoranina. Évidemment, évita ho azy fa tsy mety resy ny salamo. Mpanjaka n'izao tontolo izao ny salamo. Voilà à quoi ça sert la religion. La religion, c'est pas ohatran'ny eritreretinareo io hoe kilalao de tikano tsy tikano. Non. La religion, c'est le truc le plus puissant au monde. Et de toute façon, c'est le sens de l'univers et c'est le sens de l'homme. Voilà la religion. De asakasakareo. Fa ohatran'izay koa ny destin anareo olombelona, na ireo olombelona mitotodo amin'io alikoranina ary mitady an'io, na nareo olombelona rava. Individuellement parlant zany resahako zany. Ianao olombelona io. Zany ny afatsy ny dada. Je suis pas ingénieur, je suis pas professeur, je suis pas diplômé, je suis même pas baccalauréat. Et je dis même qu'un jour, je passerai peut-être mon BPC. Un jour, je passerai peut-être mon BPC, moi. Pas demain, pas après 5 ans, mais un jour, si Dieu le veut. Inch'Allah. Donc, pour vous dire, hein, messieurs, mais pourtant, telle est ma théorie. Et ouais. Que ianao olombelona io ny fanjakana ny civilisation n'izao tontolo izao raha tsy hitotodoany amin'ny alikoranina de ho rava zao tontolo izao, ho rava ianao olombelona io ary ho rava amin'ny fianakavianao. Tsy ozany zany dada, tsy ozany zany fa matematika mifangaro ozana hafahafa ohatra tseko. Fa en fait mathématique logique zany, logique. Ary tsy hoe zany mahay be na hoe beloha be na tsy na hoe mibôsy zavatra tsotra be zany labozia mirehatra na tsaiko. Tongolo masika de tsy sakay masika, zavatra tsotra be ohatry zany nanga le fiainana fa tsisy an'izany resaka hoe asa rotina be any amin'ny bac plus 666 bakeo ils accouchent tous de souris. Hein? Leur bac et leur diplôme accouchent d'un souris. Puisque Madagascar, jusqu'aujourd'hui, n'est que de la souillure. Donc, c'est la primauté de la magie face aux sciences. C'est nous avons tout le zoo. La primauté de la magie face à la science.
plus que la science nie la magie, la science est athée. Ka asakasaka ela amiriaria amin'ny diplômany lahy, professeur ingénieur. Méprisé tena méprisé an'ny lisany ary zalahy tsy ela sérieux zany. Tsy méprisé an'ny lisany tiako teneny hoe tsy hoe fanambaninany a. Tsy mile sensiny négative le izy. Fa tahaky ny méprisé ny lisany anazy satria za tsy afaka baka. Satria za tsy manana BPC. Ny méprisé ko ihany koa ny lisany positivement. Lisany professeur, lisany docteur, lisany ingénieur, lisany master, lisany rehetrarehetra heure ny lisany. Vraiment, hein? Satria la magie prime sur la science. Et quelle est la magie? La magie, c'est la religion. Et quelle est la religion? La religion, c'est la magie. Et quelle est la religion et la magie? C'est le Coran. Afaka télécharger lao amin'ny Google zany Coran zany. Afaka tedaviny lany amin'ny mosquée zany Coran zany. Afaka mahita Coran amin'ny teny malagasy aby ala hitady. Fiala nefa tsy ahita amin'ny boky magia ny tena vrai boky magia ankoatran'io Coran io la ninona ataony lara tsy efa eo tsanay ala maître. Hein? C'est dit joroky eto ke za maître tena sérieux, je suis le maître, le grand maître. El great maestro. Greto maestro, tena sérieux zany, tena sérieux zany. Leo mba izesta indray androany vo zany manambany tena foana de tsy reveko. Hoe miantony iny izy. Ohatrohatr'izay iny resaka iny rangahy efa mazava angamby iny fa ho faraparana antsika ny resaka fa sao de lava loatra. Hoe ny antony nahatonga ana lasa tsy rasta intsony fa sola. Sola rasta kely mbola misy ambiny kely ato fa sao de hoe mieritseritsy ah. Hoe mieritseritsy ah. Tsotra be za tsy rasta ka. Je suis pas rasta men. Yo mais je suis pas rasta men. Non 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 non. Je suis pas rasta. Non. Je suis musulman, coraniste. Voilà ce que je suis. Telle est ma religion. Je suis pas rasta. Za tsy manompa ny jarastafaray. Ay leselasie. Na de taranaky David ary izy. Sy voasoratra ao anaty evanjely hoe zay le mpanjaka ho avy. Lisan'ny rasta no ny libereny fa tsy za aloha tsy mbola libere ekeko hoe miboby taloha ary fanadika amin'ny boby taloha ary mpiondana rasta sy rehetrarehetra peace and love etc. Fa bon zay le atao hoe mise à jour, mila atao mise à jour ny zavatra rehetra fa tsy hoe zavatsy efa obsolète tary aloha be tary ino. Donc je suis pas rasta. Zay ny antony le natonga anany isorako an'le rasta. Je m'identifie plus dans le rastafarianisme. Tsotra be ny koziko amin'ny rasta. Tant que vous vous comporterez comme des esclaves, ne vous étonnez pas d'être traités d'esclaves. Et tant que l'esclave n'a pas la force de briser sa chaîne, l'esclave ne mérite pas la liberté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar.